Salama daholo niara-nahita isika rehetra tamin'iny andro omaly alina iny fa nitondra ny fanazavana mahakasika ny alahelo izay nasehon'ny Black Nadia tao amin'ny pejiny tao ny vady andefomandriny teo aloha tsy iza moa izany fa Hassan Carter izay isan'ny olona nitiavin'ny Black Nadia ary nifankatia tokoa moa izy roa ireto matoa niparitaka tao amin'ny tambazotra Facebook ny sariny izy roa ireo izay maneho an'izay fifankatiavan'izy ireo zay satria ny olo malaza moa rehefa mifankatia amin'olona anankiray izay dia matetika hitampoko hitam-pirenena foana izay fanehoana fitiavana izay manerana any tambazotra Facebook ao tahaka anirony mpanakanto kalaza vahiny irony ny hita tamin'ny Black Nadia sy ity olona itiny ity ka nitondra ny pitsopitso ny fanazavana mahakasika ny antony ny siny izay fisarahana izay i Hassan Carter izay vady andefomandriny Black Nadia teo aloha izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no entina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany amin'ny sisy atao tagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny raha nahita tamin'iny andro omaly ariva iny niteraka resabe ilay vokaly izay niparitaka etsy misy moa ny maneho hevitra amin'ilay hoe henoko ilay vokaly niparitaka nefa tsy tiako alefa eto fa soma moy fo ny velona fa aleo Andriamanitra no hamaly azy raha toaka nisy marina izany izay tao anatin'izay vokaly izay mety izay koa no antony mampalahelo an'ity farany ho ireo sasany izay naneho ny heviny mahakasika an'izay alahelon'ny Black Nadia tao amin'ny pejiny tamin'iny andro omaly iny ny mahagaga nefa tsy flashby direct ihany koa no nandefa an'ilay vokaly ka lasa mampisalasala ilay vokaly ary mampametra-panontaniana amin'ilay hoe tena flashby ve iny anatin'ny vokaly iny sa olo-kafa izay tianosipotaka any Black Nadia fotsiny ny teny mantsy Black Nadia fa voendrikendrika izy any amin'iny raha flashby iny io io dia nisy nohony izay adiny pirafo vavy satria hony tena sipany flashby teo aloha ny sipany Black Nadia araky ny fanazavany ireo olona izay mafantatra ny tantara hatrany nefa moa araky ny hita sy heno toa olona anankiray ihany ny mpamorikirany Black Nadia sy flashby tamin'ireny fotoana ireny ka natao ireny rehetra ireny mba hanaovana base fotsiny amin'izay mba hiakatra nilazany ilay vo mihira ary nilazany ilay efa nihira koa vo may miakatra mafy kokoa noho izany fa tsy nisy akory izany hoe resaka adiny pirafo vavy izany manoloana an'ilay video izay nataon'ny Black Nadia mo dia nilaza i Hassan Carter izay vady andefomandriny Black Nadia teo aloha fa tamin'ny video direct izay nataon'ny Black Nadia tao anatin'ny minitra fohifohy fa tsy nohony resaka flashby mihitsy na situation'ny Black Nadia amin'izao no antony nisarahany tamin'ny Black Nadia fa zavatra hafa mihitsy ary vie privéan'izy roa samirery izany fa tsy sanatria akory ndihy tantaraina ety amin'ny tambazotra Facebook izany antony nisarahan'izy ireo izany ary no amafisiny ilay sakaizan'ny Black Nadia teo aloha fa misy farany daholo ny zavadrehetra ka feno ny kapoka ho izy ka naleko aloha ny sintaka fa tsy midika akory hoe nohony izao olana izay mianjady amin'ny Black Nadia izao no antony nisarahako taminy ary efa fantatra tsara i Black Nadia talohany izay hiaraka fa efa mananjanaka anankitelo ary tsy nataoko sakana hitiavako azy izany ary ireo zanany dia notiavako tahaka ny zanaky ny natirako ihany ho izy tao amin'izay fanazavany tao anatin'izay video izay nataony tamin'iny andro omaly riva iny taoriany izay video izay nataony vadiny Black Nadia teo aloha izay mo dia nanao fialantsiny Black Nadia fa tsy neteny kosa izy hoe nohony avy amin'ny tompoko vavy ny problème matsika fanangavy any fahasamanana hoe ok izay fa manimba ny fiainan'olona surtout ho any ray aman-dreniny ilay olona lasa victime satria tsy zazakely ireny fa olon-dehibe
afaka averina ireo jerena iny video iny fa na izany aza ao anatin'ny mangidy no tena ahitana ny olona izay tena mankaty anao ataoko anatra amin'ny sisa ho iatrany Black Nadia raha namarana ny teniny marina tokoa aloha izay voalazan'ny Black Nadia izay fa ao anatin'ny mangidy indrindra no eo no ahitanao fa iza daholy ireo tena namanao sy ireo mankaty anao fa raha olona tena mankaty anao izany dia tsy handaonao velively mihitsy na dia misidra olana sarotra aza ianao fa matoa ny olona anankiray izay no mandao anao ao anatin'ny andro sarotra midika izay fa tsy tena mankaty anao iny olona iny ary raha nitsapa sita arak'izany raha toaka ny olona anankiray mialanao ao anatin'ny andro sarotra izay dia mety zavatra efa nomaniny hatramin'ny ela izay fisarahana aminao zay fa miandry kendry-toana kely fotsiny izy dia iny no ararotina ka izay moa ilay atao hoe tokantrano rehefa tsy anjara izay dia tsy maintsy mahita hirika foana ny sarahana ireo izay mpifankatia izay ary mety zavatra kely tsy misy dikany aza mety hatao hampisaraka amin'izay fotoana izay satria efa zay raha temo no mety ny andrasany ny iray tamin'ny ireo izay mpifankatia ireo ka rehefa aveo tsy maintsy ny afara amin'izay fisarahana izay ilay zavatra satria marobe ny zavatra mety tsy fanarahana ao anatin'izay ao ihany koa mety no ireo profit madinidinika no antony tena nisy nilay fitiavana fa tsy tena fitiavana madio angambany ka mety rehefa hazo izay tedavana dia lasa ny anankiray mandeha teo anatrehany izay resaka rehetra izay moa dia nitondra teny fankahirezana ho an'ny reniny niteraka azy i Black Sandrios izay zanaky ny Black Nadia satria tsapany fa mafy izao ienan'ny reniny amin'izao fotoana izao ka nilaza izy tamin'izany fa forsa atao maman vavan'olona tsy tia tsy mahagaga maharary fa courage foana maman ny mpanenjika toujours afara ho iatrany hafatra anity zanaka lahin'ny Black Nadia ity manoloana izay olana mianjady amin'ny reniny amin'izao ankehitriny izao ka noho izany rehetra izany dia mankahery an'ny Black Nadia amin'izao olana izay sedrainy amin'izao fotoana izao izay avy aty Amoatahoata gasy io moa zany ny olombelona miaina eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy foana izay tsikira isan-karazany ataon'ny olona izay ary matoy ianao zay maro mpanenjika dia misy valeurany anao zay eo anivon'ny fiarahamonina fa raha toaka olona tsy misy mpanenjika ianao zay dia mandiniha tena fa mety olona tsy misy valeurany loatra ianao eo anivon'ny izay fiarahamonina izay hazo lava ho ny halandrivotra ka ny olona rehefa misy valeurany zay dia matetika tian'olona tsikeraina tsy atao sakana hivoatra sy ankahery-tenina eny anivon'ny fiarahamonina nefa ny izay rehetra izay sy izay vavan'olona manaratsy isan-karazany izay fa ireny rehetra ireny dia natao fitaovana hoentina miatrika ny fiainana amin'ny fiainana andavanandro ary araky ny ilay voalazan'ny teny vahiny manao hoe ce qui ne te tue pas te rend plus fort ka noho izany azakivy mahireza ary atanjaho ny saina fa ny olombelona ambonin'ny tany dia rehefa maty ihany izay vo raha malala fa raha mbola velonaina dia tsy maintsy mandeha foana izay tsikera isan-karazany izay zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy Amoatahoata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa